Nivoatra ny fanadihadiana ataon'ny Zandarmaria-pirenena sy ny fahatseranana momba ny volamena milanja 7.75 kilao avy eto Madagasikara tratehaka tany Afrika Atsimo. Eo am-pelantanan'ny Ladoany ankehitriny ary hanaovana fanadihadiana ny olona iray ahihina ho presy kombakomba hoy ny Général Richard Ravalomanana, sekretera-panjakana milidin'ny Zandarmaria androany talata. Misy iray hafa mbola karohiny. Araka ny fanazavany tompona andraikitra ity dia olona 5 tonga honanainga niaraka tamin'ilay fiaramanidina nitondra ny volamena. Telo ihany anefa no afaka nandeha satria mety tsy nahazaka ny lanjan'izy ireo ilay fiaramanidina manokana nitondra azy hoy izy. Ho an'ny Général Richard Ravalomanana dia tambanjotra mpanao fanondranana tsokosoko mihitsy no ambadiky ity raharaha ity. Efa nivoaka tany ivelany indimy tato ato hoy izy ny olona iray voarohirohy tamin'ity raharaha ity. Ny tsy fanazariana ny fananam-bahoaka no miteraka fahasimban'ireo foto-drafitrasa aingana hoy ny minisitry ny fanazariana ny tany sy ny asa vaventy. Miantso ny fahatsapatenany tsirairay amin'ny sohiombonana araka izany ity ministera ity. Antso izy nataony taorian'ny fianjaran'ilay tetezana tao Manambaro amin'ny lalam-pirenena fa 13 ny alahady teo, ary taorian'ny fanambarana momba ny halatra vy tamin'ny tetezana iray tany Mandoto tamin'ny alatsinainy. Asaina isika naja ny fananam-bahoaka ary sarotiny amin'ny fitandrona izany hoy ny fanambarana natao ministera. Raha ny voalazan'ny ministera dia ny fangalana ny singa mandrafitra ireny foto-drafitrasa ireny tena olana hita matetika, fa eo ihany koa ny fanampotehana inina atao sy ny fampifesarana azy vesatra tsy zakany. Iena ny andro fialan-tsasatra amin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona 2024 noho ireo andro tsy fiasana milatsaka amin'ny farany herinandro. Ny voalohan'ny volana May fetin'ny asa, ny 9 Jona fetin'ny fahaleovantena ary ny 15 Desambra andro Noely dia samy ankalazaina sabotsy avokoa raha nilatsaka zoma izany tamin'ny taon-dasa ka nahazoany mpiasa farany herinandro lavalava kokoa. Ny Assomption izay marina 15 Aogositra dia mitotona andro alahady amin'ity taona ity. Ny Pasika sy ny Pentekosta izay kalazaina ny 4 Aprily sy ny 13 May dia efa alahady rahateo na dia ao aza ny andro tsy fiasana ny ampitso tahaka ny efa mahazatra. Ankoatr'izay dia isany fialan-tsasatra 5 andro atolotry ny taona 2024 ahafahana manana farany herinandro lava. Ny 7 Martsa fetin'ny Martiora ny maty noho ny etsikiny tamin'ny taona 7 sy ny voalohan'ny volana Novambra fetin'ny olo-masina izay mitotona andro alatsinainy. Anisan'ny mety azony fialan-tsasatra ny ampovoan'ny herinandro ihany koa ireo fety silamo izay efa nomarena eto Madagasikara ary natokana ho andro tsy fiasana efa taona vitsivitsy izay. Heverina ho mariana ny alakamisy 13 May ny Eid el-Fitr amin'ity taona ity ary ny talata 20 Jolay ny Eid el-Kabir na dia mbola tsy tena raikitra aza ireo daty fa mety hiova arakaraka ny fisehon'ny volana. Tahaka ny mahazatra dia andro alakamisy no hanamariana ny Assomption, ny 13 May no hanamariana izany amin'ity taona ity.